Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Amin'ny Tompo ny fahefana, ny mpananatra dia ilay fanahin'ny fahamarinana. Miarahaba antsika rehetra nahatratra izao 𝗣𝗘𝗡𝗧𝗘𝗞𝗢𝗦 izao ary ankalazana ny amin'ny dinan'ny fanahy masina amin'ny fomba azo tsapahitanana tamin'ireo apôstôly. Ho aminao rehetra ny fahasoavana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy amin'ny fanafito izay nileon'ny seza fiandrianana ary avy amin'i Jehovah Kristy vavolombelona marina laha matoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjakan'ny tany. Amen. Horaintsika ny hira faniva sambatra. Salamo 𝗣𝗘𝗡𝗧𝗘𝗞𝗢𝗦𝗧 andinin'ny 𝗣𝗘20 hatramin'ny farany hovakina mifandimby. Salamo 𝗣𝗘𝗧𝗘𝗏 manimboka amin'ny andinin'ny 𝗣𝗘20. Hovakina mifandimby izany. Endreny amaron'ny asanao Jehovah, fa endrena nanaovanao azy rehetra, eny ka ny zavatra nataonao ny tany. Any no alehan'ny sambo sy ny trozona izay noforonao ilalao any. Manome ianao dia manangona izy, manokatra amin'ny tananao ianao dia voky soa izy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehiny tany ianao. Jereny ny tany dia miorooro, tendreny ny tanany ny tendrombohitra dia midonaka. Omaminy ane ny fisainako azy, izaho no hifaly amin'ny Jehovah.
Ivavaka isika. Misaotra anao zay Tompo tahaka ny Kristy ravoravo tamin'ny fanahy masina, ka nisaotra anao satria nafeninao tamin'ny endry sy manan-tsaina izany, ka nomenao hatramin'ny ankizy madinika ny fanahy masina. Misaotra anao zay Tompony amin'ny fanahy masina mpanavao, mpahary, mpamelona anay, na dia tsy tsaroanay ary, na dia tsy etretinay matetika aza, ianao fanahy masina dia nomba anay, miaraka aminay, mampatsiaro anay sy mampianatra anay ny zavatra rehetra efa nampianarin'ny Kristy. Nanositra anay ho zanak'Andriamanitra ianao, ary tomboka se hidiranay amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao zay Tompo, fa naniraka ny fanahinao ianao dia ary izay, maniraka ny fanahinao ianao dia noavozina izay. Misaotra anao zay Jesosy Kristy, naniraka an'le mpananatra ianao hisolo anao ety an-tany, koa dia amin'izao andro ny fanahy masina izao dia mankalaza ny andro ny latsaminy tamin'ireo mpianatra izay, ka tolotray midera ny laza ny voninahitra ho anao ray zanaka fanahy masina. Koa miano taminao zay ry fanahy masina hamasino izao fotoana izao, hamasino zay rehetra ny fitaovana rehetra ny liturjia manontolo, mba ho anitra kasitrahana eo masinao ny fanompombana ataonay. Zany ny angatany amin'ny anaran'i Kristy ilay nampianatra anay ivavaka manao hoe ipetraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tanterahantsika ny Tompo, ary manana fitsipika tokony arahantsika. Ampahana amin'izany no hita amin'ny Tesalonina voalohany toko 5 manomboka amin'ny andininy 7:10. Hoe ny apôstôly, mivavaka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Aza mamono ny fanahy, aza manao tsinotsinona ny faminaniana, fa mitaro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra zay mitanina ny tenin'ny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ndeha isika hifona eo anatrehan'Andriamanitra, fa tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, hitalao amin'ny fanahy masina isika mba hanadiovana antsika. Ivavaka isika. Asainao mivavaka mandrakariva izay Tompo, tsy maharitra mivavaka izay. Ao ny ansasany vavaka sakafo sy raizina an-danitra ihany ny mba hainy, ao ny sasany tsy moatra na intelo mivavaka satria intelo no misakafo, ao ny tsy mivavaka alohan'ny atory, tsy mivavaka rehefa amin'ny fo, tsy manana fiainam-bavaka matetika izay. Mamindrafo aminay mamela anelokay, tsy hanananay koa ny fanahy ny fisaorana amin'ny zavatra rehetra dia tokony saotran'Andriamanitra izay na amin'ny soa na amin'ny ratsy. Fa raha misy manahirana dia tsy misaotra izay fa manome tsiny ianao, raha misy olana dia tsy mba hay misaotra izay fa misarangotra tsy misarangotra roa. Ny fisaorana dia anisan'ny valim-bavaka, azoana hery adinonay izany. Mamindrafo aminay, tsy hainay ny miaino ny fanahy masina, ka mamono ny asan'ny fanahy ato anatinay izay. Tsy hainay ny bitsika aminay ny fanahy, feno tabataba ao anatin'ny sainay fonay, feno tsy filaminana, feno ady-hevitra. Mamindrafo aminay, ny faminaniana avy amin'ny teninao dia tsy rarahinay ary adinonay matetika. Tsy afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy izay fa milona amin'ny faharatsiana. Mamindrafo aminay Tompo, mamela amin'ny elokay. Eno ny vavaka mangina sandratra io fifona no anatrehanao. Sasao madio izay fa keloka Tompo, diovo ny fonay mba fampahotana. Amorony fo madio izay Andriamanitra ho aravozy orona marina ny fanahinay ato anatinay.
aza manary anay hialana atrehanao ary aza manaisitra ny fanahy masina atao aminay fa mamindra fo aminay dia mamela eloka noho ny anaran'i Jesosy Kristy irery aminy. Amen. Sangana andreny teny somafaly fa hamafa ny fahotantsika ny Tompo. Hoe ny apôstôly masina ary toy zany koa ny fanahy mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy mifona amin'ny fitaraina tsy azo tononona ary zay mandinika ny fony malala ny hevitry ny fanahy satria araka n'Andriamanitra ny fofonany io amin'ny olona masina. Noho izany ry havana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotantsika noho ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, samy amin'ny deran'ny Tompo isika. O ninahitrana amin'ny avo indrindra, o an'Andriamanitra
mipetraka amin'ny fifaliana isika raha naomana hira ny tany-ketsa dia hira izy. Dia ny feon'ny fifi zany raha naomana hira dia asaina izy hira zany. Ny raha 770 ny andininy voalohany sy ny fahatelo iomanantsika amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra. 770 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Sy hain'ny soratra masina isika arak'izay voasoratra ao amin'ny Ezekela 7:30 atomboka amin'ny 5:20 hatramin'ny 7:20 farany. Ezekela 7:30 andininy 5:20 hatramin'ny 7:20 farany. Rehefa hita zany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, ankehitriny dia ampidiko avy amin'ny fahababony Jakoba ary amindrako fo ny taranak'Israely rehetra, ary iseho sary-piaro ny amin'ny anarako masina aho, dia mba ahatsiaro ny fahamenarany sy ny fahadisoany rehetra izay nahadisoany tamiko izy, rehefa mandry fahizay ao amin'ny taniny ka tsy misy anaitaitra azy. Rehefa ampidiko avy any amin'ny firenena izy, ary angoniko avy any amin'ny taniny fahavaliny, ary iseho masina eo masony jentilisa aho amin'ny ataoko amin'ireny, dia ho fantany fa izao ny Jehovah Andriamanina, amin'ny ampandehaniko azy ho babo ho any amin'ny firenena sy amin'ny anangonako azy ho any amin'ny taniny, ka tsy hisy afoko any izy na dia iray akory azy, ary tsy hafeniko amin'ny tsony ny tavako fa ahidiko ao amin'ny taranak'Israely ny fanahiko hoy Jehovah Tompo. Asan'ny apôstôly toko faharoa, raisitsika eo amin'ny andininy 720 ka farananatra eo amin'ny andininy 120. Asan'ny apôstôly toko faharoa, raisina amin'ny andininy 720 ka farananatra eo amin'ny andininy 120.
rehefa samy nahita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa nitsanga ny ipetera sy ny 12 dia nanandra-peo izy ka nanao taminy hoe: ry lehilahy jiosy tsy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoko ho fantatrareo zao ka enoy ny teniko. Tsy mahamaraky ny hevitrareo tsy akory ireo, fa vahaora fahateo liany zao ny andro. Fa izao lay nampilazaina ny joelam-paminany hoe: ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ny zanakalahinareo sy ny zanakavavinareo aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ny lahy anitrareo anonofy, ary ny mpanompoko na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany, ka dia aminany izy. Ary izy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony ao sy famantarana amin'ny tany ambany, dia rà sy afo ary zavony setroka. Ny masoandro ampidiana ho aizina, ary ny volana ho rà alohan'ny hatongavan'ny andron'i Jehova, dia ilay sady lehibe no malaza, ary nazovo ny antsony anaran'i Jehova dia ho vonjena. Ary itsangana isika hitsena ny filazantsara. Jona 5:20, vakiana ny 9:20 sy 7:20. Jona 5:20, ny 9:20 sy 7:20, amin'ny anaran'ny Tompo. Fa raha tonga ny mpananatra izay iray koa aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay nivoaka avy amin'ny ray, dia izy no vavolombelona anambara, ary anareo koa dia vavolombelona anambara, satria anareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Vavakantsika tompoko, misaotra anao zay Tompo, raha mbola afaka ny aino sy namaky ny teninao tamin'ity andro Pentekosta ity. Ankehitriny tonga ny fotoana hitoriana ny teny, aoka mba ho mpiaino mpakatoy izahay araka ny teninao, ary ny mpanomponao izay hitory ny teny fenoy ny fananao masina, ka ho tafapaka aty aminay tsirairay ny afatrao. Dia fenoy ny fanahinao izay rehetra izao Tompo, amin'ny anaranao Ray Zanaka Fanamasina mametrahana ny vavaka. Amen. Ho amintsika rehetra iny fahasoavana mbany fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy mbany fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Ny Pentekosta zany a 50 ny dikany. Ny hoe panta zany a na penta de 5. Misy ny Pentateuka, Pentagone, Pantarsia sy ny sisa. Satria 50 andro aorian'ny Pasika ny Pentekosta. Fety lehibe amin'ny jiosy io.
miakatra ny Jerusalema daholo ny jiosy rehetra. Herinandro no ankalazana an'io. Alohan'io zany zareo mipetraka amin'ny tranony rantsakazo. Fetin'ny tabernakely na fetin'ny tranony rantsakazo io zany ny avian'le fitsangatsanganana nataon'ny fiangonana io ny jiosy mipetraka amin'ny tranony rantsakazo mandritra ny herinandro fa mahatsiaro any zareo nandehandeha tananefitra nandritra ny 20 taona. Zay natao hoe fetin'ny rantsakazo, fitoerana anatin'ny tranony rantsakazo. Rehefa vita io dia miditra ny fetin'ny Pentekosta zay fety mbokatra. Fety mbokatra zany io tamin'ny jiosy. Fety lehibe ny jiosy manko maromaro, misy ny Pasika, Pentekosta, ny fetin'ny tabernakely, fetoterina amin'ny trano rantsakazo sy ny fitokanana sy ny maro hafa koa. Ny teny anankiray faharoa indray le hoe parakleto na dika hoe mpananatra. Ny parakleto indray vao miteny hoe para, akaiky, à côté, sy ny kletos zay antsona, ny antso. Para zany avy ny teny hoe paramède, zany hoe zavatra rehetra akaiky na manodidina ny médecine zany. Para scolaire, zavatra rehetra manakaiky na manodidina ny fianarana na scolarité zany. Dia izay zany ny atao hoe para zany para manevitra roa, misy fotoana izy manohitra, ohatra hoe paratonnerre manohitra indray ny dikany. Dia ka ny parakleto zany dia olombelona zany izy io tamin'ny andron'i Jesosy. Olona nantsona eo akaiky, zay hoe parakletos miantso, akaiky parakletos miantso. Olona nantsona akaiky mba haninona, matetika ny antson'ny olona anakaiky azy dia ny mpisolo vava. Défenseur ny anarany tamin'izany fotoana zany. Ny mpisolo vava zany misolo anao amin'ny fitsarana na amin'ny ady tsotra. Misolo vava zay votsa vava. Zay ny olona antsona parakleto. Parakleto koa dia le olona antsona rehefa reraka ianao mba hampahery anao. Zay mahatonga azy hoe mpampahery. Ny parakleto koa dia olona antsona ampirisika anao, hananatra anao, itokisanao eo akaikinao. Ny parakleto dia olona hanampy anao amin'ny asanao. Re zany olona zany izy io zany tamin'ny andron'i Jesosy dia nalain'i Jesosy hilazana ny fanahy masina zay nantsona ao aminao, ao akaikinao. Zay ny dikany hoe parakleto na dika hoe mpananatra, mpanampy, mpampahery, mpisolo vava. Jona 10:20 na 9:20 sy ny 7:20 novakina tamintsika teo. 9:20 ary novakitsika. Fa raha tonga ny mpananatra izay rahako aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahiny fahamarinana izay mivoaka avy amin'ny ray, dia izy ny vavolombelona anambara. Le mpananatra zany rehefa tonga le fanahy masina zany vavolombelon'ny Kristy izy. Teny hoe vavolombelona koa teny maro lafy na polysémie ny dikany. Misy ny teny hoe martoria, vavolombelona. Misy ny teny hoe martureo, mijoro vavolombelona na manambara. Dia misy ny fahatelo martira, maty noho ny fanambarana. Re zavatra telo re zany miodikodina ao anatiny ao. Ka ny fanahy masina zany rehefa tonga dia vavolombelona anambara ao Jesosy. Ny dikan'izany ny fanahy masina dia manondro an Jesosy mandrakariva. Tsy manao zavatra hafa izy satria fanahin'i Jesosy io. Fanahin'ny fahamarinana manko ny anarany. Le olona efa miteny hoe zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fanahin'ny fahamarinana zany midika izy. Fanahiny Jesosy ny dikan'izany satria Jesosy no ilay fahamarinana. Ary zay mahatonga azy tsy manao zavatra hafa afa-tsy le nampanaoviny Jesosy. Ary io no hamarinana amin'ny Jona 4:20 akaiky eo 9:20. Jona 4:20 9:20 vakitsika. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina
zay raha amin'iray amin'ny anarako izy nampianatra ireny zavatra rehetra sy ampiatsarana ireny zavatra rehetra zay nilazaiko taminareo. Ny fanahy masina zany tsy manao zavatra vaovao mifanohitra amin'ny nataon'i Kristy tahaka ny anaovan'ny sasany azy ankehitriny, fa manohy ny zavatra nataon'i Kristy ampatsiarana ireny zavatra rehetra zay nilazaiko taminareo. Ka mampitandrina ihany amin'ireny karazana fanahy manao zavatra hafahafa ireny, tsy izay mihitsy ilay fanahy masina ny raha mitompo ho ato amintsika. Tsy manao zavatra mifanohitra amin'ny fanahy masina, amin'ny Jesosy Kristy ny fanahy masina. Nefa be dia be ny zavatra ataon'ny olona milaza manana fanahy masina fa manohitra ny zavatra nataon'i Kristy, manohy izy fa tsy manohitra izy, fa manohy izy. Jona voalohany ary amin'ny farany akaiky ny asina apokalipsy iny, Jona voalohany 4 ny andininy voalohany hatramin'ny 7. Toetra ny fanahy masina anankiray lazainy koa, fa tandremo fa misy fanahy manohitra ny Kristy izy antikristy. Jona voalohany epistily 4 andininy voalohany hatramin'ny 7 vakitsika. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy, na avy amin'ny Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa amin'izao tontolo izao. Izao no nahafantarana ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'ny Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky amin'ny Jesosy dia tsy mahavy amin'ny Andriamanitra, ary zamy ny fanahy antikristy zay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo sahady izy. Tanareo fa nanomboka tamin'ny andron'ny Jona efa nisy amin'ity Kristy, efa nisy fanahy sandoka zay manohitra ny Kristy, milaza tena fa izy no Kristy, manao zavatra hafahafa, maneho fahagagana hafahafa, mitondra fotom-pisainana hafahafa zay tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisain'i Kristy. Tsy vao androany io. Korinthiana voalohany 2:12. Zay soratra alainao dia milaza foana hoe fanahy masina zany tsy manondro zavatra hafa afa-tsy Jesosy Kristy irery aminy. Korinthiana voalohany 2:12 andininy 7. Korinthiana voalohany 2:12 ny andininy 7. Ahoana hozy izy? Koa mampahafantarareo fa tsy misy olona mitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Tsy afa-miala amin'ny Jesosy. Raha misy fanahy amin'olona hitanareo ka manao zavatra hafahafa tsy mifanaraka amin'ny nataon'i Jesosy, miala malaky, fa tsy fanahin'i Kristy mihitsy zany ao amin'izany olona zany. Na mavita fahagagana azy izy, Jesosy tsy naniraka mihitsy hoe solosoloa ny sipanao sy ny vadinao rehefa isaky ny 2 taona, fa fanahy mamitaka anao anatin'izany. Dia izay zany tenenan Jesosy ny vavolombelona anambara izy, izy amin'ny Jona 5:12. Tsy manambara zavatra hafa ny fanahy masina, fa manambara ny Kristy irery ihany izy. Zay ny zavatra voalohany. Verenantsika ny Jona 5:12 teo. Izy amin'ny 4:20 rehefa tonga ny mpananatra dia izy iray nirahako aminareo avy amin'ny ray, dia ny fanahy ny fahamarinana izay mivoaka amin'ny ray izy ny vavolombelona nambara. Dia ahoana ny tohiny amin'ny 7:20. Ary ianareo koa dia vavolombelona nambara, satria ianareo efa tato amiko hatramin'ny voalohany. Ny fanahy masina rehefa tonga koa zany dia ilay olona hipetrahany koa lasa vavolombelona anambara ny Kristy koa isika, ka tsy mamorona zavatra hafa koa, satria reto mpianatra reto efa manana fahalalana kely, efa niaraka tamin'i Jesosy 3 taona latsaka, ka rehefa tonga ny fanahy masina Jesosy dia ampitombony le zavatra anatinareo mba azo ianareo mijoro vavolombelona. Tahaka zany koa isika, manomboka tamin'ny sekoly alahady isika dia efa misy zavatra voaraintsika tsy kelikely ampitombony fanahy masina, ahatonga anao hijoro vavolombelon'i Kristy, mahatonga anao mpanambara amin'ny Kristy, ka mahatonga anao afaka miteny hoe tsy za ntsony ny velona fa Kristy ny velona ato anato. Izay itsika koa zany
marika fa manana ny fanamasinantsika dia manohy ny asa nataony Kristy zay mino any asa ataoko no ataony kozy izy. Ary rehefa tonga amintsika fanamasiny dia mibebaka isika. Zay ny zavatra ngeza be voalohany indrindra. Ezekiel 7:30. Ezekiel 7:30 amin'ny 7:20 vakitsika. Ezekiel 7:30 amin'ny 7:20. Ahoana ozy izy? Fa tsy afenoko amin'ny tsony ny tavako. Omeko ny fiangonana ny fanahiko. Alohan'izany izy miresaka hoe saro-piaro amin'ny anarako masina ka mila mahatsiaro mibebaka ianareo. Rehefa mibebaka ianareo dia ho tahiko amin'ny rako fo, angoniko tsisy afoko na iray aza. Ary zay le fijoroana vavolombelona. Rehefa tonga ny fanahy masina dia mampibebaka izy, mahazo famindram-po isika, ary indrindrandrindra dia mahazo famonjena isika. Zay le asan'ny fanahy masina rehefa tonga amintsika. Tsy mahatonga antsika hipetrapetraka io, fa ho azavaintsika nefa aveo tsy mitovy ny asan'ny fanahy masina. Ny asan'ny apôstôly 2:9. Asan'ny apôstôly 2:9. Ahoana ozy izy? Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Asan'ny apôstôly 2:9 zafady. 2:9. Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Ka ho vavolombeloko Jerusalema, seran'ny Jodia, Samaria, hatramin'ny farany tany. Ny apôstôly zany saika nanao fahadisoana satria olombelona ihany zareo. Zareo reo saika tsy niala tao Jerusalema raha tsy nandefasin'Andriamanitra fa ninjena vao niala tao, nandeha nitory amin'izay. Ary rehefa mitory kosa zareo, rakotra zareo izao tontolo izao hatrany amin'ny farany tany. Natao hoe farany tany tamin'izany fotoana zany aty Afrika dia Libia, Etiopia zany Egypte. Zay ny fantatry ny olona. Dia mihodina amin'ny Asie Mineure izay misy ny tonga hatrany Turquie sy Iran sy Irak ankehitriny zany Efeso sy malaza sy Tiatira sy ny sisa zany. Dia mihodina ny Europe izy any tany Grika, dia Roma, dia ny farany tany dia Espagne. Ka natao hoe ranomasina amin'izareo dia Méditerranée na ny ranomasina lehibe. Zay aminy natao hoe mapy monde na ny zao tontolo zao tamin'izany manana endrika galety izy. Zay mitsangana ny ao ambany dia hantsana ngeda be. Tsy fantatry ny olona zany Océan Pacifique, Atlantika sy ny sisa zany fa ny fantatry ny olona dia ino natao hoe zao tontolo zao. Io zao tontolo zao io voatetry ny zareo olona 500 eo ihany ny olona nysehon'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Fa i Paul fotsiny efa intelo nitety zao tontolo zao. Ary mampieritreritra antsika kristiana ao ny fijoroana vavolombelontsika. Ny olona 500 ny aingany filazantsara tanatin'ny siècle 3 rakotra i Roma manontolo. Ary niaiky ny fanjakana Romana tamin'ny 313 namoaka natao hoe 10 000 milaza hoe tsy resy fivavahana kristianina fa atao fivavahampanjakana. Firy ny kristianina maneran-tany amin'izao? Eo amin'ny 3 milliards sapiry. Fa tsy marakitra izao tontolo izao. Mbola vitsy ny fiangonana ny Azia. Niena ve ny herin'ny fanahy masina? Sa isika tsy manaiky asan'ny fanahy masina mampieritreritra fa le olona 500 narakitra izao tontolo izao tamin'ny fotoan'androny zareo. Fa isika tsy marakitra izao tontolo izao. Rehefa nilatsaka tamin'ny andro Pentekosta ny fanahy masina tsy ahivitsika io. Debe koa zany ny fanazavana diso. Rehefa nilatsaka tamin'ny andro Pentekosta ny fanahy masina tamin'ny apôstôly, nomen'Andriamanitra tenim-pirenena zareo satria nasaina hitory teny. Raha mitaniny ianao inona ny asa voalohany nataon'ny fanahy masina dia nitory an'i Kristy. Satria zay le vavolombelona. Itsika koa vavolombelona. Tsy fiteny tsy fantatra na fahagagana ny tonga taloha, fa tenim-pirenena. Voatonina ao amin'ny tenim-pirenena ary be dia be ny fiangonana mandiso an'io. Jerentsika ny asan'ny apôstôly 2 manomboka amin'ny 7.
tonony ao teny-pirena inavy nomenany zareo 500 reo, nomena teny-pirena marobe zareo itenenana satria olona irahana itory. Raha teny tsy fantatra nomenany zareo teny tsy fantatra nge tsy azona mitory teny, izy zareo efa tsy fantatra. Fa tsy zay mihitsy nomen'Andriamanitra. Ary io natao hoe xénolali. Xéno zany nazona hoe xénophobos. Xéno zany étranger ny dikany, vahiny. Teny vahiny zany le teny. Fa le teny tsy fantatra ary amin'ny Korintianina voalohany 4:20 efa tafara vao tonga. Indray atao hoe glossolalie ny fiantso azy. Langue. De jerentsika io asan'ny apôstôly 2 io manomboka amin'ny 7. De talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe indreo tsy galalianina vary amin'ny tenin'ireo. Ka ahoana nandrenesantsika amin'ny fitenitsika avy zay nahabe antsika. De Parsiam, Mediam, Elamite, Mésopotamie, Cappadocie, Poto, rehefa ary ambany misy Egypte, Libye, Kireniam, ary ambany mbola misy Arabo. Teny hain'ny olona zany sa teny tsy hain'ny olona natao teo? Teny hain'ny olona. Ary zany nafarina mpiandro hoe misoratra amin'ny teny fahefana hoe ary ny tompona namarina ny teniny tamin'ny famantarana izay ny teny zany mandeha aloha amarinina amin'le famantarana, fa tsy ny famantarana mandeha aloha, tsy fahagagana mihitsy na mandeha aloha fa toriteny. Ary zay madisy olona maro rehefa hoe fanahy masina de fahagagana foana no andoha, ka tsy zay mihitsy le izy fa fijoroana vavolombelona hoia Jona 2:20 lasa vavolombelona ianareo mpanambara amin'ny Kristy. Ndray ohatra tsika maranantsika azy hoe ny fanahy masina miainana isan'andro io fa fahagagana. Ny fanahy masina manko ina avy moa le symbole anankidimy resantsika moa sao de efa 5. Ny rano, ny rivotra, ny afo, ny voromailala ary ny tanana. Reo ny malaza indrindra zany. Ioaritsika amin'ny zazakely. Ny zazakely afaka mandray ny fanahy masina fa tsika Jona mpanao batisa ndray fanahy masina ao kibondrina. Efa nieritreretintsika va fa le olombelona de nandalo satria ny fanahy de rivotra ny dikany pneuma. Tao ankibo izy milieu inona ny iainany eo? Akatika hoy izy nareo zana-bazaha. Rano efa nieritreretinareo manina izy anatin'ny rano nefa tsy sepotra. Tahaka zany koa ny asan'ny fanahy masina tsy takatra ao mihitsy fa izy de mikarakara anao miay anao. Manina izy tsy sepotra nefa anaty rano izy. Izy ny maniraka azy hoe ialahy mola sitsetsitra rivotra aloha ialahy aloha. Ohatra zay ny fiasan'ny fanahy masina ny fanahy de rano izy tsika ny symbole. Ianao mbola kely de fa nodidiny ny fanahy masina. Ary zay mahatonga hoe raha bevoka ny vadinareo mba mivavaha amin'ny kibo ianao ranga fa misy fanahy masina afaka miasa amin'izazy. Le rano manambara ny fanahy masina. Miay zaza io tahaka miatsika ny fanahy masina tsy fatatsika zay asany amintsika tsisy mitovy ny asan'ny fanahy masina amintsika. Fa tsy hoe fahagagana ihany. Mety zavatra tsotra nataon'ny fanahy masina aminao. Fa isika rehetra de samy nomena ny fanahy masina io avokoa ho Paoly apôstôly. Fa ny fiasany de tahaka ny zaza ao anatin'ny kibo zay tsy fantatra le zaza kory fa misy rano manodidina azy. Rehefa mivoaka anatin'ny rano ndray izy milieu inona ndray io? Aty amin'ny rivotra zany mivoaka. Izany tsy pindy le avokavony to. Ianao ny pompy anazy. Rehefa marary mafy ianao ka dizina de pompy ny dokotera ny fonao rehefa mitsahatra sa tsy zay moa. Toy ny avokavoka sy ny sisa. Rehefa latsika avy anaty rano ianao de atao onona koa. Tonao fa tsy mitovy tsony. Fa pompina ndray ianao raha vao voavorany rano avy anaty rano any. Tsy mety tsony ary zay le fahaterahana. Irréversible ny fahaterahana. Rehefa nateraka Andriamanitra anao de meteza ho zanak'Andriamanitra. Ary zay nadisy Nicodémos hoe moa mahazo miverina kibony renindray ny olona. Non, irréversible. Efa nateraka ny fanahy ianao de mandeha araka ny fanahy. Ny fanahy masina no misignale ny zaza hoe mahazo miaina amin'izay ianao, ampiasao ny oronao, fa tsy ny renina akory na mpianatra anina amin'ny dokotera
raha matadidisika ohatr'izay koa ny asan'ny fanahy masina. Izy mitarika anao isan'andro io a tsy hitanao, tsy henonao ny feony satria ohatra ny rivotra io. Ny rivotra tsy hita maso fa ny asany no hitanao. Izy mamelona anao no hitanao. Fa ny farany dia izao, satria le rivotra ihany nentsika, satria rivotra ny fanahy masina te hameno anao izy, te hameno atsika izy. Eto ambonin'ny tany zany a, ny toerana rehetra tsy misy zavatra dia feno ny rivotra. Physique chimie zany ianareo zany. Fa tsy misy toerana vida zany ety ambonin'ny tany. Satria na baolina kely ohatran'iny ary raha voalana ny rivotra ao anatiny dia soavaly anankivaly tsy masitona any misaraka. Fantatrareo zany misy sary malaza milaza momba an'izany. Fa ny dikan'izany amin'ny fianaram-panahy dia te hameno anao na ny fanahy ratsy na ny fanahy tsara, fa ianao misafidy. Ireo tsy mipetraka satria rivotra izy. Fa itsika tsy mitolona amin'ny mofo aman-drà fa amin'ny fanahy ratsy izy eny amin'ny rivotra. Ireo zany mitady hamenanao isan'andro na ao am-piangonana ary ianao, na ianao feno fanahy masina na ianao misy rivotra. Tsisy zay ihany, tsisy afa-tsy ireo. N'aiza aty ambonin'ny tany tsy maintsy misy rivotra. Ary manambara zavatra be dehibe izy, ny olona mpitrandaka reny ankibon'ny tany dia mitondra labozia. Zay ny fomba tsotra indrindra. Rehefa maty labozia dia tokony haninona ianao? Mivereny ianao fa tsy avotra tsony ianao. Ohatr'izay le izy. Hitanareo fa afo le entina mifandray amin'le rivotra, tsy mbola ny fanahy masina anankiray ny afo. Rehefa maty dia mivereny ianao fa tsy avotra tsony ianao raha vao midepasy an'io. Ary zay le fanahy masina tsy fantatrao ny asany na amin'ny ankizy kely na amin'ny lehibe. Misy fotoana izy tena hita miariary hoe tena manana fanahy masina le rangahy. Misy fotoana izy tsy, satria izy tahaka amin'ny rivotra. Mitovy ny vitesse ny rivotra sa tsy mitovy. Misy malefaka, misy mafy, misy zao zay le izy. Ka zay asan'ny fanahy zay zany miresaha amin'ny fanahy masina zay ny fanafodiny. Ampafantaro any asanao. Ny tianao ataoko fa ianao dia mamelona isan'andro nefa tsy tsaroako akory ary indraindray mila tsy ho tsapako. Fa ianao miaina, na za na ny zanako na amin'ny olo-tiako n'aiza mamelona isan'andro ianao satria rivotra avy amin'Andriamanitra. Fofonony tamin'ny fonenana mahavelona. Ka ny fanahy masina nomeny Kristy dia vavolombelona manambarany Kristy. Ny fanahy masina nomeny Kristy dia mahatonga antsika ho vavolombelona koa eto amin'izao tontolo izao mpanambarany Kristy. Raiso mandrakariva ary tazomo anao zany fanahy masina izany. Amen.
ota marobe maningotrany aiko etesare yanambao valeo avamanao Jeso makawapoko nairana mamotovokoko itende namikakaria noire koekorena sigipo yaratekwao kamanay sukaniloto awapo apo say mandi tinani fokotigo pasasatesa sangevo sasa famavesa tinyo patungo mitambe satawatu atunira ometatao say mana fulani kawa faminao si manu banyak waliko utalau Dia iombona amin'ny vavaka isika. Ry Andriamanitra ray mahery sy be fitiavana, misaotra anao izahay noho ny teninao nampitondrainao ny mpanomponao. Ambaranao taminay fa ny fanahy masina dia vavolombelon'i Jesoa manambara ny fahamarinana ka manatanteraka ny asa manohy izy ny asan'i Jesosy Kristy. Ary tsy mifanohitra amin'izay nataon'i Jesosy Kristy no nataon'ny fanahy masina. Ka nambaranao aminatin'izany koa izay rehetra mampiasa ny fanahy masina amin'ny zavatra fahafaka mifanohitra ny nataon'i Jesosy dia fanahy tsy izy izany. Ambaranao ihany koa ny fanahy masina no mampitombo anay amin'ny fijoroana vavolombelona. Ka rehefa tonga izy dia mampibebaka anay. Ary izy no mpananatra, izy no mitarika. Ary tsy amin'ny fiteny tsy fantatra ny asa, ny tena asany fanahy masina ao aminay, fa mampitory anay amin'ny Kristy. Dia misaotra indrindra Tompo ny amin'izany afatra nomenao anay izany. Amin'izao andro Pentekosta izao dia manatona anao amin'ny fofeny fankasitrahana sy faniriana ny avoazina izahay, fa tsy mamelanay irery ianao fa maniraka ny fanahinao masina anazava anay, anarina anay, ampianatra sy ampahery anay amin'ny fiainanay andavanandro. Fanahy masina dia mitoera ty anatinay ary miasa fa vonona izahay anaiky hiasany izany fanahy masina izany mba hanananay fahasoavana hihavao ary hanananay hery. Isory aminay ny fahalemen'ny nofo, ny fahakiviana, ny fisalasalana ary ny herin'ny fahotana. Omeo anay ny fovaovao saina mazava ary hafanampo amin'ny fanompona mba hahatonga anaiky ny irakao izay manambara aminay mba handeha amin'izao tontolo izao. Ka tsy hipetrapetraka izahay fa tena hitory marina ny filazantsaranao. Ry Tompo renay io, ankehitriny izahay mitondram-bavaka ny amin'ny firenena malagasy, ny tanirazanay, toerina nendrenao anay honenanay ka hiainanay izany. Inory Tompo ny fitarainana vahoaka malagasy izay marary, ireo tratran'ny fahantrana, ireo diso fanantenana sy ireo tsy manana hery intsony ivavahana azy. Koa ianao hatrany no angatahanay hitondra
fitahina ho an'ny tsirairay. Fanahy masina midira ao anatin'ireo mpitondra tsirairay eto anivon'ny tinosinay ity. Ny ao ny mpanao lalàna, ny mpitsara, ny manam-pahefana, ary ihany koa ny filoham-pirenena izay mitondra nay eto anivon'ny tinosinay ity, sy ireo mpiaradia aminy tompona andraikitrisany-tsokajiny amin'ny ara-panjakana rehetra. Omeo azy ireo ny fahendrena avy aminao, ny fanetrentena ary fanajana ny marina. Entinay ambavaka ihany koa ny mpiasa, ny mpamboly sy ny mpanjono, ny tanora sy ny zokiolona, ny mpampianatra sy ny mpianatra, ary ny mpiasa ny fahasalamana. Omeo fiadanana sy fahavononana nanompo amin'ny fahamarinana sy fahitsiana izy ireo, aoka isy fanavaozana sy fiadanana maharitra eto amin'ny taninay. Ry Jesosy Tomponay, ankalazanay ianao amin'ny andro zao, aoka ny fananao masina hitondra fifoazana ao amin'ny fiombonana ao amin'ny fianakaviana, ary fitokisana lalina amin'ny fiainana amin'ny olona rehetra. Koa tonononay ny vavakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny herin'ny fanahy masina. Amen.
andeha atsika hitsangana anamafy ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanaovantsika ny fanekem-pinoana. Zany dia ny fanekem-pinoana araka ny soratra masina na ny fanekem-pinoana laharina fahatelo amin'ny liturjia manao hoe: mihinan'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia mandrakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho fitiavana atsika, fa fony mbola mpanota isika dia mahatamonja atsika Kristy. Mihinan Jesosy Kristy zanany lahy tokony atompontsika aho, tonga izy tady sy hamonjy ny very. Izy no lalina sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masiny aho, izy no manambara ny fanantsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny fonoantsika. Amen. Oka hipetraka ny fiangonana. Fifaliana ho antsika amin'izao andro Pentekosta zao ny manao tanteraka sakramentany batisa ho an'ireo zanantsika izay angatahana ny fanahy masina amin'ny fomba hita maso amin'ny alalan'ny famantarana dia ny rano izany. Horaintsika ny rafa 820 andininy voalohany sy ny faharoa dia hiatrika ny alitara masina izy ireo. Fifaliana ndraisantsika reto avantsika reto magnolotra ny zanana amin'ny sakramentany batisa. Hoeny antsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Ony Tompo, efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra sy ety an-tany, ko mandehana ianareo atao mpianatra fiainana rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampitandrina azy tandrina izay rehetra nanodiko anareo. Ary io momba anareo mandrakariva mba fahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary oriko ny fanekeko aminareo so amin'ny zanakareo amin'ny taranaka fara mandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy taranako mandimby anao aho, ary ianao kosa dia ho zanako. Fa ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Fa na izy ianareo natao batisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy, tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy, fa iray aminy ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. No zany ravana dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo, hovalianareo arak'izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina ireto zazy reto ho Andriamanitra raintsika va ianareo? Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa, ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky aho tonga anareo fianarana ho an'ireo zazy ireo amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo na nitanterahany fiangonana amin'ireo zazy ireo ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, hitomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao, hanekena ny Jesosy Tompo ahazo hery izy ireo ka handany asan'ny Satana rehetra. Vonina hivavaka ho azy ireo isan'ny mpianatra azy ireo hivavaka ka hampiditra azy ireo isan'ny mpianatra sy kolalahady va ianareo? Ekenareo va ny mpianatra azy ireo ny anton'izao fanaovana batisa izao, ary ezika ka tonga azy ireo mpanefana samin'ny Tompo. Mandre ianareo Andriamanitra, ka nareo todika any amin'ny fiangonana anamafy ampahabe maso zany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa, ho mpanompon'Andriamanitra matoky, mba hahatonga anay ho fianarana ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra.
ekenay ny anatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazany tsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahazon-teferasinay avy amin'Andriamanitra izao sy anekenany Jesosy Tompo mba hazony hery andava ny asan'ny satana rehetra vonina ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly Alahady izay ekenay ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo merin'Andriamanitra ny ankinanay hatanteranay izany. Amen. Ndeha isika fiangonana hitsangana angataka zany herin'Andriamanitra amin'ny fanahy masina izany. Zazakely entinay mba atao batisa izao. Andriamanitra retsi-to tianay dia tianay tokoa ianao ary fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenany nomeny tamin'ny nanorina ny sakramentany batisa. Ko mitalao aminao izahay raha eo manatrehanay. Aoka ny fananao masina nomeranay. Ny asa izay tanterahanay eto ampanaovana izao batisa izao. Raha ny mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo. Mba ho famantarana ny fanadiovana ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane. Ireto zaza tao batisa reto ane ho voaray mandraka izay amin'ny fanekenao. Ampitafeno zanakao izy ary mipraiso endrika aminy noho ny asan'ny fananao masina mitarika azy isanandro amin'ny voninahitra ao mandrika izay. Faly misaotranao izay Tompo fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto. Miombona ena amin'ny Jesosy Kristy ny zany ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia ny hitehirizanao ireto zaza ireto eo ambany fahasoavanao ka mba ampaharitra azy hatramin'ny farina amin'ny fivavahana aminao. Ampiony ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azahoany manatanteraka ny fanekeny nataony teo anatrehanao. Ombany fahasoavanao ny ezaka rehetra taon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto zaza ireto. Angatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Rakotomalala ikoriantso gracia. Rakotomalala ikoriantso gracia. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Randria miarintsoa fanomezantsoa anjara mirato. Randria miarintsoa fanomezantsoa anjara mirato. Iza manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Hoy ny Tompo, anaka azo matahotra. Efa niantso ianao efa niantso ny anaranao ianao. Hoy ny Tompo aminao.
mandehana ka te zao tsara reo zazy reo fa zanak'Andriamanitra no min'ny fanahy. Amen. Nira fanampin'ny fahifatra no ataontsika amin'ny rako-pisorana. Fampiaraba na hatratrany 𝗣𝗘𝗡𝗧𝗘𝗞𝗢𝗦 isika. Ny fampiarabana ataontsika dia mifamaly tahaka ny hoe efa nomenantsika ny fanahy, averina hoe zay. Dia ny anankiray mamaly hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Zay ilay fiampiarabana. Da averintsika aloha vao tsy tadity. Ny fanahy dia iny ary zay zany ny fiarabana efa nomenantsika ny fanahy. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Dia rehefa manao an'io zany dia somary rombana miaraka ilay hoe zanak'Andriamanitra isika fa no koa mbo anatiny fa tsy le rirery. Dia iarabana eo akaiky zany tsika isa 2-3 zany efa nomenantsika ny fanahy, zanak'Andriamanitra isika. Zanak'Andriamanitra isika. Nareo ato amin'ny ankavanana ato nareo ato amin'ny ankavanany mpitandrina ato hitodika amin'ny ankavia iarahaba azy ireo isa 2-3 sady mikopakopaka isa 2-3 efa nomenantsika ny fanahy. Nareo ato mamaly ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Dia ianareo avy eo ambony aza manadino nareo ambony zany no manao aloha dia zay aty avy aty ambany mamaly. Nareo ambony isa 2-3 ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ianareo an-tokotany mitarika dia zay avy aty anatiny hitodika any aminareo. Nareo an-tokotany ndao ary. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Tehakitsika riabana.
Zao tsika dia iroso amin'ny fanolorana ny faneva ny chapelle amin'ny filohan'ny fiangonana sady anokana ny bureau-ny fiangonana izay hiara hiasa aminy. Marihana aloha fa araka ny tatra nataon'ny filoha dia tsy vitsy isika no nanolo-tena anao zany bureau-ny fiangonana izany. Misy mbola tanora, misy lehibe, vavy, lahy na zoto be daholo. Ka afarina manokana nareo bureau vaovao na nareo bureau teo aloha zay mbola nantsona anatin'ny bureau, antson'ny président mbola hiteny izy aveo na nareo zay nantsona vaopikambana vaovao, tsy nareo kory ny tena hoe mahay an'le bureau na ny voatazo na ny vaovao, fa nareo nametrahan'ny président fitokisana hiara hiasa aminy. Da apetraka aminareo any fampandrosoana ny fiangonana, tsy handraraka ilo mbiandoha ianareo amin'izany. Fa adonomba lany mpianakavya tsy misy koraina mandresy sy ny taxe any koa ny bureau zay nitsahatra tamin'ny asany, tsy izy ireo kory ny tsy nahavo, fa misy ny fandaminana avy amin'ny filohany indrina ny ekipa mpiara-miasa aminy. Toy izao ny fivotrany lanonana fohy ataontsika, iantso ny filohany mpitandrina, ny filohany ampitsangana antsika ampihira ny hira faneva sambatra, tapitra ny hira faneva, hiditra entin'ny miaramila ny fanevan'ny chapelle, dia atolotry ny mpitandrina ho an'ny président izany. Aorian'izany président dia iantso ny mpikambana amin'ny bureau ekipany fa tsy sipany sao tsy maheno tsara ny sofina, dia miditra ny mpitandrina manokana zany bureau zany amin'ny fomba ny fiangonana. Vita izay dia miakatra eo ny vadin'izy ireo dia manasa nyreo ray aman-dren'ny mpiangonana, filoha amboninahitra sy ny filohan'ny sampana sy ny bureau teo aloha zany andretarana azy ireo. Aorian'izay dia andray fitenenana ny filoha ny fiangonana. Dia iroso amin'izany tsika dia manasa ny filohan'ny fiangonana isika hiakatra amin'ny 𝗣𝗘𝗡𝗏𝗧𝗔 mba ampitsangana antsika hanao ny hira faneva. Iredona ny hira faneva isika dia mangataka amin'ny fiangonana mba hitsangana. Ngataka zava-manino an-tranontsika mitsatosatoka hidiran'ny andraisantsika ny fanevan'ny chapelle. Hira opa zany.
mipetraka ny fiangonana. Zao dia manasa ny filohan'ny fiangonana iantso leo anaran'ireo mambra ny barao izay nantsony ary asa aminy isika. Ny tompo izany fanahy izany. Amen. Ankehitriny ny filohan'ny fiangonana dia miarahaba atsika rehetra miantso ny birao vaovao anonona ny anarany dia angatahana iroso aty anoloana. Ny filoha ny biraon'ny fiangonana dia ny tenako général de brigade rakoton'indriana David Roland. Ny filoha lefitra civil Andriamatoa Docteur Andrenarson Ermalala Christian. Ny filoha lefitra miaramila ny général de brigade Andria Mitantsoa Samuel Nionja Christian. Ny secrétaire général Ramatoa Razafindramala Hasinarsoa. Ny mpitahiry vola Andriamatoa Ratsimbazafy Manda Vololson. Ny mpitantsoratry ny vola colonel Rabenjarson Mamy Arvelo Zakelia. Ny mpitantsoratry ny raharaha Ramatoa Rahary Malalanirina Laetitia. Ramatoa Ratobsoa Arvelo Taina Micheline. Ny mpiandraikitra ny fampitaovana sy fananana Andriamatoa Andria Taina Josoa. Ramatoa Rasoar Malala Monique. Ny mpanolotsaina lieutenant Hertina Mboangy Arnosy. Ny mpandiny bola voalohany Andriamatoa Razafy miaramanana Andria Nirina. Ny mpandiny bola faharoa Andriamatoa Rabenanatsoa Tsirianga Andriniaina. Itodika aty amin'ny alitara masina ianareo. Hoy ny soratra masina, mangataka aminareo ary rahalahy mba andeha miendrika ny fiantsonanareo amin'ny fanetretena rehetra amin'ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo mandefitra amin'ny fitiavana. Andraso n'Andriamanitra izay napetraka aminareo, tandrina azy tsy antery, tsy amin'ny fitiavana rena maloto, tsy amin'ny fanjakazakana, fa amin'ny famoram-panahy mandefitra amin'ny fitiavana. Mazoto mitanany firaisina amin'ny fanahy amin'ny fehim-pihavanana. Hoy koa ny soratra masina amintsika fiangonana, mangataka aminareo izay mba ekenareo izay mikely aina sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananitra anareo, mba hajainareo fatratra noho ny asan'izy ireo. Manekeny mpitondra anareo manoava azy fa izy miambina ny fanahinareo tahaka ny mbola ataon'ny olona amin'ny mpamoahana, manaovana izany amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona. Amen. Dia amin'ny anaran'ny Ray sy Sanaka ary fanahy masina dia mametrika anareo izay ho biraon'ny fiangonana araka ny andraikitra efa nitononona teo ho aminareo tsirairay avy. Amen. Mitsangana isika fiangonana. Mizaranao izay tompony amin'ny fahasoavanao nametrahanao andraikitra amin'ireto olona ireto. Ianao Andriamanitra amin'ny fananao masina izay efa nomenao azy ireo nitarika azy hiasa mikery
amin'ny fampiroboroboana ny setry ny fitezam-panany foloan'nda eto ampahibe ta io ny tokantramony ta io ny zanany mba hoendry mba ho fitaratra eto amin'ny fiangonana ary tahinao izy ireo tahinao ny fiangonana iara-iasa ifampandrosa amin'izay mahasoa ka ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiresana eny amin'ny fanahy masina hitantanareo naiza naiza le ianareo. Amen. Hipetraka ny fiangonana hitodika amin'ny fiangonana ianareo a dia antsoina zany ny vadin'izy ireo avy zany a milahatra eo akaikiny a antsoina ny mpitandrina ombambady filombo minahatra sy ny borao teo aloha ary ny folohan'ny sampana hiarahaba azy ireo ombambady avy. Afaka misy feonkirana ny toza aminy iraina.
dia andray fitenenana ny filoha rehefa avy eo sady arahabantsika na tratran'ny pentekosta no anao afatra ho an'ny birao vaovao sy ny fiangonana. Misaotra ny tompontsika noho ny amin'ny zavatra rehetra, ny fanahy masina efa tonga tokoa. Amen. Misaotra n'Andriamanitra lehibe isika fa totosa ny zavatra nokasaitsika. Misaotra ireo birao teo aloha izay tarihan'ny filohany manatrika antsika eto. Misaotra na totosa ny asa fanompona. Ny tompony amaly fitianareo ho aminareo hatrany ny tompo. Todika kosa amin'ireo birao vaovao izay natsona ka namaly ny antso. Miarahaba anareo izay voatonona teo. Birao vaovao natsangana ianareo no anatotosa ny asa fanompona. Ny tompony ho aminareo hatrany ary angatana anome ny fanahy mazoto. Fahatelo, ao anatin'ny andro fety isika zao, fety kristianina, fety ny Pentecôte. Faly izahay miarahaba ny fiangonana manontolo izay tarihan'ny ray aman-dreny mpitandrina, ny mpitandrina mpianatra raha, ny ao amin'ny biraon'ny fiangonana, ny loholona, diakonina sy ny loholona, ny sampana velona rehetra, ary isika mpiray finoana. Ankalaza ny fety dia mirary soantsika rehetra anao izany fety sambatra izany ho tratry ny Pentekoty mitsingerina indray isika rehetra. Ny tompony anafiery atsika rehetra mandritra ny taona. Vaovaon'ny fiangonana isika. Ho amin'ny fanahinao ny tompo, ho aminareo ny fahasoavana. Fa ianao kosa dia miskina ary miomana, ka lazao aminy izao rehetra andidiko anao izao. Aza matahotra ianareo, fa andreo dia ataoko raiky tahotra eo anatrehany ianao. Fa hiady aminao ireny, nefa tsy ahaleo anao satria momba anao, hamonjy anao aho, hoy Jehova. Jeremia 1:17-20. Toy izao indray vaovao ray tamin'izao maraina izao. Ny fahatongavantsika rahampitso izay hitsangatsangana any Manjakandriana dia amin'ny nora sasany maraina. Ny tapakila ho an'ireo izay nisoratra anarana rehetra na fiangonana na sampana na fikambanana dia raisina ao amin'ny sekretariat rehefa vita izao fotoana izao. Ny taratasy fanavaozana firotsahana ho an'ireo diakonina amperinasa dia alaina ao amin'ny sekretariat ho an'ireo izay mbola tsy nahazo, ary angaviana isika mba hanisy sary izany taratasy izany fa ho atao arsiva izy ireny. Ny Alarobia 5 volana Jona no fizarana fanampiana ho an'ireo fianakaviana sahirana eto amin'ny fiangonana sy ny fokontany. Manentana antsika mpianakavin'ny finoana hanomana izay fanomezana azontsika tolotra amin'izany. PPN, fitaovam-pianarana, fitafiana madio sy voapasoka na izay zavatra fantatritsika fa ilaina ho amin'izany. Vaovao avy amin'ny sampana tanora kristianina finaritra
ilazana isika fa anio no andraisana ny opération 𝗣𝗘𝗡𝗧𝗘𝗞𝗢𝗦 izay no jifaintsika tamin'ny mpikambana izay raisina ao amin'ny akany ambany mankasitraka antsika sahady ny amin'ny fiombonana ho fanomanana ny sampana amin'ny asa ataony. Andriamanitra ny amaly fitianareo misaotra indrindra tompoko. Sampana sekoly Alahady ho an'ireo izay nisoratra anarana andeha rampitso dia manatona ny taty Monika maka ny Tikea rehefa mirava. Komity mikarakara ny fitsangatsanganana. Finaritra rampitso no anatanterahana ny fitsangatsanganana ny fiangonana ny Manjakandriana amin'ny enora sasany fahatongavana eto amin'ny fiangonana izay andeha fiara iombonana. Anio aorian'ny fanompom-pivavahana no farafandoavana ny fandraisana anjara 2,000 ariary isan'olona. Misy taratasy nozaraina isa-tsampana milaza ireo andinindininy ny amin'ny fandaharam-potoana eny an-toerana. Avy amin'ny sampaty, anio tolakandro manomboka amin'ny 2 ora sasany no anatanterahana ny fanompom-pivavahana ho fangataham-pitahiana ho an'ny mpianatra n'ala-fanadinana. Koasaina isika kristiana manontolo ho tonga hiara-iombavaka amin'izany arahana asa sy fampaherezana. Sampana 𝗣𝗘𝗡𝗧𝗘𝗞𝗢𝗦 fa ahazo hery ianareo amin'ny ilatsahany fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko. Miarabantsika rehetra natratra izao pentekosita izao. Mankasitraka ny ray aman-dreny mpitandrina rehetra, ny braon fiangonana, ny fikambanany dekona sy ny loholona, ny kristiana rehetra tamin'ny fahataterahan'ny batisa sy ny mariazy izay natao ny andro ny ankarana. Teo voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny 13 Jona izao dia anatanteraka alim-bavaka eto am-piangonana izahay ho fitondrana am-bavaka ny mpanala fanadinana rehetra manomboka amin'ny 7 hatramin'ny 5 ora maraina. Misy vavaka sy fampianarana iarahana amin'ireo mpitandrina rehetra eto an-toerana. Ny 12 Jona kosa no hiara-ankalazan'ny fetiny reny izay tokony natao tamin'ny valomay ary atao eny Alazaina dia anasana ny reny rehetra mihoatra ny 70 taonany miakatra. Solotena vehivavy iray isaky ny sampana, solotena ny braon fiangonana. Misy ny fifanakalozana fanomezana izay mitentina 5,000 ariary. Soratra anarana any alohan'ny 17 volana Jona izay andeha amin'izany any amin'ny Madame Florina. Misy ny fiara iombonana miainga eto am-piangonana amin'ny 9 ora sasany. Sampanasa AFF finaritra amin'ny Alahady ho avy izao indray no fotoanantsika sampanasa amin'ny fandalinana soratra masina iarahana amin'ny mpitandrina eto an-toerana manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny akany Soamempita. Ireo izay maniry anaovana tafika masina anatiny dia afaka misoratra anarana ao amin'ny birao sy ireo mpikambana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Raha mpisaorana fa amin'ny fifaliana no hivoahako ary amin'ny fiadanana no hitondrany ahy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe aho noho ny fitahiany ahy sy ny valim-bavaka nomeny ahy. Manolotra raha mpisaorana ho an'ny fikambanana katekômena sy ny sampana tanora kristianina. Haleloia, hideran'i Jehova amin'ny foko rehetra aho eo amin'ny fivoriana marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehova ka dinian'izay rehetra mankasitraka azy. Mangataka vavaka ny iorenanay menakavy amin'ny finoana sy ny amin'ny fanompoana an'i Jehova. Raha mpisaorana atolotra amin'ny pasteur Rakotsafy Mikael, ny pasteur stagiaire ary ny sampana 𝗣𝗘𝗡𝗧𝗘𝗞𝗢𝗦. Izay indray ry havana vaovao ray tamin'izao maraina izao, voninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Azafady tompoko, miverina kely misy vaovao ampitaina amintsika. Ny Alahady voalohany volana Jolay dia Alahady ny pasteur. Zay le vaovao dia amin'ny lahady zao no hitondrana ny valopy ho zaraina amintsika. Dia
manasa atsika amin'izany fotoana izany iomana teny zao fa ny tany amin'ny sapelina tany vato efa nahavita dia isika no tokony anatanteraka ny atsika eto amin'ny sapel militaire apahibe. Misaotra atsika rehetrarehetra tompoko. Fifaliana ho atsika ny fanatanterahana ny batisa ho an'ireto zanatsika. Zazakely Ranaivo Jona Liantso Prinsisy, Ranaivo Jona Irintso Valeria Tolotry, Ranaivo Jona Tairinena Franka sy Randriana Vonitso Voly Prinsia. Hitsangany zareo raha ao. Entina mbavaka reto avatsika reto masinina fanambadiana amin'ny heriny Andrianaina Herzo Entsosy Rakotason ny Elinory Tsiory. Volana ambanivohitra zany akaizo. Ato amin'ny ilany ato ry zareo. Saotra tompoko. Ny famahana mpitandrina dia ny afaka 2 volana latsaka zany amin'ny 7 Jolay manantsika i Pastera Franka Ladio dia Pastera Valsou zay zanaky ny fiangonana reo zany no ivoaka amin'ity zany dia tsika mbavaka zany ho an'izay an'olotra fampitaovana azy ireo sy vatsy dia afaka manatona azy ireo an-tranony zany ary misy koa nrakitra fanaontsika volana hoa rehefa atao vatsy an-dalana. Misy ny fandraisany fanasan'ny tompo an'izao Pentecoste zao asaina ianareo zay vahiny mba hiomban-databatra amin'ny tompo. Iroso amin'ny rakitra isika, ero ny tokopira, hira ao anatin'izany ny dekona kosa andamina atsika. Miala tsiny aloha amin'ilay feo tena farina fa mamely ny tazo.
fanampin'ny fahafiro moa zany zany sasany. Misaotra ny tafika sy zandary polisy nanao ny fanamiana isika tamin'ny fanentanana tamin'ny andro androany zany ankasitrahany anareo. Tokony misy manao fanadinana pénitentiaire koa nareo rakizy amizay raha misy migadra dia ianao mba manao Jehovah ny mpiandry azy ary mety tsara zany. Hitsangana isika ny olona ny rakitra. Tanteran'Andriamanitra aminao zao tsodrano zao. Andehanao tsy ho sasatra, hiazakazika anao tsy ho reratra. Elatra ny akaranao tahaka ny voromahery. Ka Andriamanitra ny fiadanana masinareo samy tanteraka, ho arova koa ny fanahinareo ny ainareo tanteraka tsy hanantsiny. Ka ny fahasoavan'i Jesoa Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisany any amin'ny fanamasina hitantana ny dinao. Naiza naiza alehanao. Amen. Petraka ivavaka mangina isika Tompo. Ary tamin'izany ora izany dia ravoravo tamin'ny fanamasina Jesosy ka nanao hoe mideranao araiko Tompo ny lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny eny sy ny mananotsaina izany zavatra izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko fa izany no sitrakao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany ray sy ny zany ary ny fanahy masina. Amen.
ary izy naneo ahy ny oniny ranonaina manganoano tahaka ny vato kristaly izay mivoaka avy amin'ny seza fiandranan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo fovoany lalambeny. Ary tena andaminy roa amin'ny paradisa dia misy ony, ary le ony dia misy hazo naina maniry eo amin'ny sisiny mamovo samihafa 12 isam-bolana ka mamoa vola isam-bolana, ary ny raviny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro. Tsy misy ozina tsony eo, tsy misy jiro,
tsy misy fahazavana, tsy misy masoandro, fa Andriamanitra ny manazava azy ary anjaka mandrakizay ny tompo. Ny fanasy ny ampakarina manao hoe avia, araka ho avy izay mareka anao hoe avia, araka ho avy izay mangetaeta ary izay mety oko isotro memem-pona amin'ny ranonaina. Amen. Velatra malona antsika zao fanasana masina izao, manambara sady izany ranonaina izay omena antsika nandanitra izany, ko asan-drato amin'ny tompony fonareo. Fantatra efa tompony togno sy mpanjakan'ny mpanjaka ianao Jesosy Kristy, manana ny fahefana rehetra nandanitra izay ty amin'ny tamy, feny fiderananao any andanitra amin'ny anjely tsy omby alinalina, ny mpaminany ny apôstôly, ny martiora, ireo olo-mboavitra efa sambatra naminao, ko mianto izay tompo mangataka amin'ny fanahy masina mba azo hira sy ankalaza ioby ka anao hoe teny fanorenana zao ekaristy masina izao. Fa i Jesosy Tompo tamin'iny alina iny izay namadihy anazy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia nivakeny ka hoy izy, raiso hano, izao no ataovy fahatsiarovana. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy, misy troa amin'ity anareo rehetra fahitindrako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ao andrehetra ho famelan-keloko, izao no atao ho fahatsiarovanay, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo tony sy misotra amin'ny kapoaka, dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Dia isika hivavaka atsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanahy masina. Ry tompo ray nan-danitro, indreto izay manao ny fahatsiarovana ny nahatongavan'izanako olona. Torotorony tamin'ny fanahy masina izy nateraka Maria Virgine tany amin'ny finanam-bilon'ny Betlahema. Niasa nalaim-panatana lefitra izy niaraka tamin'ny fanahy masina, ary feno ny herin'ny fanahy natateraka ny asany, nijaly maty, nitsangana tamin'ny maty, niakatra nan-danitra ary mifony amin'ny kavanany ray. Naniraka ny fanahy masina izy mba hiasa aminay ho vavolombelona ao aminay koa, ary ny fanahy masina vavolombelona raha teo. Miandry sy mitalaon'ny firenanao zay tompo, ko mba hafena ny voninahitra ao ny fanatim-pisoaranay, ta io tanteraka zao sakramenta masina zao endry Kristy le tokana, Kristy le tanteraka, Kristy le naterina ny ray mandeha monjanay tamin'ny azo fijaliana. Ry tompo ray nan-danitro, le fanahy mahery, le fanahy miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra zay, le fanahy nomena anay, izany fanahy zany nangatanay, mba hatsiarovanay tafaray marina tokoa amin'ny famandran'ny Kristy rehefa miombona mofo sy ny divay zay, ko mianta aminao zay ry fanahy ny fahamarinana. Amasino no mofo manambara ny tenan'ny Kristy, amasino toraka za amin'ny divay mba hanambara ny ran'ny Kristy, satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ho aminao Andriamanitra rehetra tokoa ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisina amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nivakina ho antsika, satria iray ihany ny mofo sika rehetra dia tena iray na dia maro azy, fa sika rehetra dia samy mandray mofo ray izany avokoa. Ny kapako ny fisaorana izao isaorantsika dia firaisana amin'ny ran'i Jesosy Kristy tompontsika, dia ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Ianareo mangetaeta mankanisa amin'ny rano, amin'dia efa voatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Ipetraka itsika ampizarana ny mofo sy ny kapoaka.
Eto zany kazarao moa izay efa nanaiky nataony fanahy masina ho vavolombelon'i Jesosy. Amen.
mitsangana isika netra tena. Ok isika mompo amin'ny fanetretena manao hoe Tompo. Tsy menitra daholo izany. Tompo, tsy menitra ny diranao mba mitafitrango. Tompo, tsy menitra sy fosontsombo latsa kanefa zay tsy ny mofonaina no atolony ho anao manaiky mba olony. Jesu izay soloa ny fanahy masiny tena hoe raiso hano ity ny teniko izay omena ho anareo izao no ataoko fahatsiarovana. Jesosy Tompo no nanolotra ny rano masina ho avotra. Jesosy Kristy ilay nanome ny fanahy no atsika azotsika mitsoro vavolombelona marina tokoa hitory an'i Kristy. Sotronareo rehetra ity fa ity ndrako dia ny amfanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-kelo. Izao no atao ho fahatsiarovanay na oviana na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao zay Tompo ny amin'ny an'ny mpanahy mahavelona zay nomena ho anay, mamelona ny fanahinay, miaro ny ainay tsidina nandavaka zay mahavoky soa ny vavanay, ny fahatanoranay modiny ray tahaka ny an'ny voromahery. Misaotra Tompo, misaotra fanahy masina. Amen. Oe ny apôstôly masina fa zay tary ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika ianao ny rakim-pisaorana. Oh,
ianareo aneny tombo ka iaro anareo mpamirapiritra amin'ny tavana aminareo aneny tombo ka iantra anareo nanatra amin'ny tavana aminareo aneny tombo ka anome anareo fiadanana. Petraka ivavaka mangina
ho an'andriamanitra irerina ny voninahitra amin'ny anarana ray ary ny fanahy masina dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.